Anio alatsinainy fahatelo ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely masina no soratan'ny Masinda Marka, nalaina tao amin'ny toko 10, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Amin'io ny fanananao dia avy manaraka ahy. Tamin'izany andro izany, noho ny voakandeha i Jesoa, dia nisy lehilahy nidodododi nandohalika teo anatrehany ka nanontany azy hoe: "Ry mpampianatra tsara, inona no ataoko ahazoko ny fiainana mandrakizay?" Ary hoy Jesoa taminy: "Nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona tsy marina, aza manambaka. Manajany rainao aman-dreninao." Dia hoy ny navaliny azy: "Ry mpampianatra, hatry ny fony kely aho no efa nitandrina izany rehetra izany." Ary nijery azy i Jesoa dia tia azy ka nanao taminy hoe: "Zavatra iray loha no tsy ampy aminao. Mandehana amin'io ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra, dia nandrakotra any an-danitra ianao." Ary rehefa izany dia avy hanaraka ahy. Nampahory azy izany teny izany, fa nanan-karem-be izy ka niala tamin'ny alahelo. Ary nijerijery manodidina i Jesoa ka nanao tamin'ny mpianany hoe: "Akory ny ansarotry ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra?" No nigaga tamin'izany teny izany ny mpianany, dia hoy indray Jesoa taminy: "Sarotra anaka ny idiran'izay miankina amin'ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa no idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra." Vao maika gaga izy ireo ka nifampilaza hoe iza ary no mety ho voavonjy. Fa nojeren'i Jesoa izy ka nilazany hoe amin'ny olombelona zava-tsy vitany izany, tsy mba toy izany amin'Andriamanitra satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo: "Derany eo anao, ry Kristy."